Takariva ny alatsinainy fa 20 volana desambra taona 2024 fa izay tompoko lasy tompoko vavy amitsidika ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandarana dinika izao indray amin'ny tsy alina ity manasana mpitiavana be izay anaraka izany hatramin'ny farany koa satria ity ny fandarana dinika farany eo amin'ny ity taona 2024 ity dia anao jery todika izay zavatra nisongadina tamin'ny ity taona ity isika eo ihany koa ny fijerena sahady mety hoendrikendrika ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainan'ny firenena izany hoe ny perspective 2024 ao anatin'izay hoe fandarana farany izay roa ny vahintsika amin'izao alina izao ny vahintsika voalohany Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo ny tenany izay ankoatran'ny hoe mampampianatra azy moa zany dia filoha mpanorona sy filoha nasionaly ny antoko-teza ihany koa ny tenany miarahaba tompoko tonga sy ianao tanaty ny fandarana dinika amin'izao alina izao. Ya dia misaotra anareo ato amin'ny MBS na lasana ary dia miarabatsika rehetra ny tokantrano izay manaraka an'izao fandarana izao tompoko. Vahintsika faharoa kosa indray Andriamatoa Alain Mahavimbona. Andriamatoa Alain Mahavimbona moa tsy iza fa efa lehiben'ny faritra Antsinanana teo aloha ny tenany ary ihany koa filoha-mpanorona ny antoko GAR na ny gasikara antsika rehetra faly mandray anao ihany koa izahay eto amin'ny fandarana dinika. Faly miarabanareo ato amin'ny MBS ary miarahaba indrindra moa ny vahoaka manaraka an'izao fandarana izay ataontsika hoe namaramparana nyity taona 2023 ty indrindra vao misaotra anareo mihitsy fa izay ny safidinareo hamarina ny ity émission ty amin'ity taona ty. Betsaka ny zavatra nisongadina alohan'ny tena iresahantsika an'le hoe jery todika tamin'ny ity taona ity sy ny mety hoe zavatra isitranga na zavatra mety iseho amin'ny taona ho avy betsaka ny zavatra nisongadina tamin'ny herinandro lasiny teo ohatra ny fikonan-doha izay nataon'ny Ray aman-dreny ara-drazana teto amin'ny firenena izay natao teny Amandriambero Ambohidratrimo teny ny 17 sy ny 18 volana desambra lasa teo ihany koa ny resaka fianianana nataon'ny filoha lany farany teo moa zany teny amin'ny Barimamasina raha fitinina ny andreo Ray aman-dreny ara-drazana nisy ny fehinkevitra 20 izany hoe navohitra tao aorian'ny dinika sy ny fifanankalozan-kevitra nataon'ny Ray aman-dreny ara-drazana niaraka tamin'ireo avy any amin'ny faritany enina eto Madagasikara moa zany satria niarahana ny vahoaka malagasy ny Ray aman-dreny ara-drazana manerana ny nosy iny fikonan-doha iny anisan'ny nisongadina taony hoe fananganana gouvernemanta mahaly eo tena sady hoe tatan'ny samy malagasy tsy misy idiran'ny vahiny indrindrandrindra ny hoe firenena izay fananjanaka ny vohitra tao anatin'izany ny hoe fanafoanana izany hoe tsy manan-kery intsony hoy izy ireo ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahefatra mazava ho azy foana manaraka an'izay ihany koa zany ny Repoblika Fahefatra tonga dia fanontaniana avy hatrany no apetraka hoe inona no azonareo ambara azo tanterahana ve izay voalazan'ireo Ray aman-dreny ara-drazan'ireo ary hoe filohana antoko politika anareo. Ya ny teza manokana moa efa ela no ny teny hoe mila manao refondation tsika refondation de la République satria raha jerena amin'ny saina tsy miangatra reo fitsipy-dalao rehetra no fehan'ny démocratie eto amintsika les règles de jeu de la démocratie nataona hoe socle démocratique eto Madagasikara amin'ny saina tsy miangatra tsy mety le izy dia miteraka an'ireny alternance musclé lava eto amin'ny fireneny ireny ka tokony arahana manitsy tafiditra ao anatin'ny constitution, tafiditra ao anatin'ny amboara lalàna rehetra mikasika amin'ny fifidianana, tafiditra ao anatin'ny lalàna fehiny antoko, tafiditra ao anatin'ny code de communication, eny tafiditra ao anatina izy reny code de nationalité sy ny ordonnance 60082 izay milaza miresaka mikasika ny liberté publique ka mahatonga ny fitondrana indrindrandrindra amin'izao fotoan'izao manao abus de pouvoir hoe rehefa mangataka lalana any aminy fa anao fihetsi-andalambe sy ny sisa dia tsy meny ary dia ampijaliana ohatran'ireny reny rehetrarehetra ireny tsy mety eto amin'ny firenena ka tokony arahana manitsy mba amin'izay fotoan'izay firenena matotra mipetraka amin'ny règle de jeu de la démocratie fanarahana tsara ny eto amin'ny firenena dia amin'izay fotoan'izay rehefa mandeha ny élection dia izay lany eo lo lavina tapony loha misy stabilité tsara eto amin'ity firenena ity tsy dia fanalavitra amin'izany ny tenen'ireo Ray aman-dreny ara-drazana hoe tsy mety le fitsipy-dalao eto
tsy mety le fototra iorenan'le firenena ka tokony ahitsy le izy ary tokony tena ny gasy ny tompony raharaha eto amin'ny firenena tya fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao de olona efa naturalisé frantsay no mitatana anao de mahamenatra raha ny frantsay ve zao ngia rakotombosan lui no naka inona ty izy teo nationalité français na sahala am'izay de ilatsaka ho filoham-pirenena any anaika izy raha ohatra binationalité tsy anaika izy satria raha vao mifandona le tombontsoa salamety atsika zao mifandona ny tombontsoa frantsay sy ny tombontsoa gasy amin'ny resaka ilze parse sany teny tsony nyreny resaka hoe fitakinany ilze parse reny Yann Rajol no niteny ngia Sarkozy tatsy il glorieux ici c'est la France ka saika toizantsely ka ninony ianao de nitapana ny vavany hatramin'izao satria tombontsoa frantsay tsy maintsy arovany satria izy nationalité frantsay de zay ny tsy mety ka misy zavatra be dehibe eto amin'ny firenena tokony arahana manitsy mba hipetraka tsara araka ny tokony ho izy le firenena miankina amin'le socle démocratique zay arahana manao ary tena gasy manaraka ny fotom-pitsainana gasy ny tokony atao eto amin'ny firenena ty ino zay hoe zavatra mila apetraka zay de zay teneniko zay à travers n'iny fifidianana iny zay moa ny teny tany aloha zany hoe mila manao an'ilay refondation tsika satria reto sy reto ny tsy mety de à travers n'iny élection iny zao zay pratika anisy teto de sorana manokana an'ireo candidat zay nanatsikafina ny rehetrarehetra reny de hitatsika ny akamaroany vahoaka fa tsy mety tokoa ny fanaovana liste électorale tsy mety tokoa ny CENI tsy mety tokoa ny RCC tsy mety tokoa ny fanaovana jugement supplétif tsy mety tokoa le fidinana an-dalambe nefa de toa darofan'ny gendarme inona ty izy teo grade lacrymogène tsy mety tokoa ny ataon'ny CENI zay izy rery manangona ny vokatra hélicoptère ampany maramila no anangona anazy de izy no mamoaka sy manao ny compilation ao tsy mety tokoa le légitimation na pouvoir na 1% izy no mifidy eto amin'ny firenena ty de voa exprimer amin'io ihany ka mahazo vato betsaka am'izay no filoham-pirenena fa le 99% tsisy ilana azy de zany ve démocratie iainana eto le légitimation na pouvoir tsy mety ka travers n'iny pratique électorale iny zao nahitatsika fa be de be mihitsy tsy mety tafiditra ao anatiny tsotra ny constitution ao amin'ny constitution io raha ny pouvoir ny assemblée nationale fotsiny jerena afaka manao motion de censure izy de mba nanao izy de tonga de niteneny Yann Rajol mila stabilité tsika lasa chef suprême ny parlementaire Yann Rajol satria majoritaire ny azy ao ny député afaka manao empêchement fa niteneniny atao amin'ny ACC tamin'ny nandritra ny fotoana anaovana élection tsy mahazo manao empêchement nareo tsy mahazo manao sososo nareo ny inona ty izy teo ny député afaka manao enquête parlementaire reny 30 volamena tany amin'ny ministère reny ane azo ataony nanao enquête parlementaire reny fa majoritaire ny équipe Yann Rajol de tsy azo atao zany fa olona ekipa atsika nangalatra an'izany tao ministère de lasa ohatrany hafandiovana lay ao amin'ny assemblée nationale zany ve tiana iainana eto ka be de be fa za somary fitipitinika fotsiny be de be tsy mety sy tokony hitsy na amin'ny constitution na ny code électoral na ny loi sur les partis financement na parti zany financement occulte daholo ane mibetsaka eto nisy candidat anankiray tsy ho teneniko eto 43 millions de dollars ny lany nandritra ny élection publié zany any amin'ny tsehoy aizy izy nahita an'izany aizy eny tokony manana an'izany eto fa financement occulte le izy zany rehetra zany tsara ilaina jerena miaraka daholy mba teny fototra tsara amin'ny démocratie eto amintsika fa ratsy zany de manipuler ny loatra ny foana démocratie eto amintsika ahafahany mametraka babako teo amin'ny fitondrana mba hibaikony anaovan'izay tiany atao eto amin'ny firenena ty Andriamato Mahavimbina ya ny fanontanianao ty moa hoe miompana indrindra amina zavatra nandalo faramparana teninao tamin'ny voalohany moa ny hetsika nataon'ireo ray aman-dreny ara-drazana ny fanambarana nataondreo ary ny soritinao manokany moa nanaovan'izareo etaeta
tianangana gouvernement amin'ny façon zareo moa zany dia ny teboko faharoa moa lazaintsika te koa ny investiture na hoe ny fipetrahan'ny filoha vaovao mafidy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Mahamasina zany koa tamin'ilay 16 teo. Ny fomba fijeriko anatin'izay zavatra anankiroa zay moa dia zavatra ataontsika hoe samihafa fa ao anatin'ny firenena anankiray ihany zay izy. Ny ray aman-dreny ara-drazana moa araka na izay anaran'izay dia miompana tanteraka mihitsy zareo amin'ny tena hoe zavatra tena malagasy satria tsy ara-drazana vahiny zareo fa tena ara-drazana malagasy moa zareo io. Dikan'izay zany zavatra tian'ireo ray aman-dreny ara-drazandreo apetraka ny fitantanan'ity firenena ity dia tsy misaraka amin'ny fomba amam-panao na hoe ny kolotsaina na ny soatoavina malagasy. Ny fatsapan'ny zareo le zava-misy amin'izao ary nanaovany antsoavo mihitsy ny eritreretiny hoe andravanany zany ny république faefatra ny anaovana gouvernement en parallèle amin'izay gouvernement ataontsika hoe ao anatin'ny organisation étatique amin'ny teny français. Dia ny fahatsapan'ny ray aman-dreny ara-drazana amin'izay dia ny fahasamihafana ny approche amin'ny endrika izay na volavolaina ara-dalàna na ara-pombam-panao napetraka hitondrana ny tany sy ny fanjakana sy ny zava-misy tena hiaina ny vahoaka amin'ny maha-malagasy aza izay tokony mifototra tanteraka mihitsy amin'ilay soatoavina. Donc zany raha anankiroa samihafa nefa afaka mifameno. Ny ahafahan'ny mifameno ny tsotra dia araka nambaran'ny zokobe professeur Jean Lutato dia anaovana ny refondation. Les refondation ito ane dikan'izay tsika mivolana refondation dikan'izay fa nisy fondation fa fondation tsy izy. Donc miveriny ray aman-dreny tsika tena anao fondation tena izy ary ny fondation tena izy dia miainga tanteraka mihitsy amin'ilay tena soatoavina malagasy. Miainga amin'ny alalan'ny zavatra zay aspiration ny malagasy moa zany filatantsika azy no andrafitantsika ny lalàna rehetrarehetra na ilalam-panorenana io na ny fomba hitondrantsika ny fanodinany raharam-panjakana dia miainga tanteraka amin'ny zavatra zay ekeniny malagasy fa mifanaraka sy tsy mifanipaka amin'ny fombany. Zay zany le fahitako an'ilay teboka anankiroa. Ny teboka anankiray tsindriako ely keo asiako resaka eny le investiture. Ny investiture ane araka ny ambarantsika takeo mazava ho azy fa tsy mibase amin'ilay hoe loi coutumière. Ny ray aman-dreny ara-drazana loi coutumière tena tena basena zany. Ny investiture teo dia politiquement dia mipetraka ao anatin'izay organisation étatique ary politique zay kian'ny ray aman-dreny ara-drazana fa tsy mifanaraka amin'ilay soatoavina. Zany hoe aminy zany mbola mpanjanaka no nandrafitra ny lalàna, mpanjanaka no nametraka ny rafitra zay tsy maintsy arahana. Dikan'izay ozy mbola voazanaka ny Madagasikara, mbola voazanaka ny malagasy. Donc mba ahafahantsika mba raha miala amin'izay fomba fanjanana amin'ny endriny vaovao dia tokony miverina tsika araka nambaran'ny professeur teo refondentsika izy io. Andao tsika mimpody indray mandeha andeha manomboka avy any fotony mihitsy satria Madagasikara hitantsika fa tany malalaka ary onenana foko maro. Dikan'izay Madagasikara tsy mitovy amin'ny tany izay mety iverintsika hoe uniforme na culture io fa misy diversité na culture marobe eto. Rehefa andeha hanao refondation tsika te miverina ny fotony dikan'izay tsika andeha ijery amin'ny antsipriany mihitsy ny fombafomba rehetra miasin'ny tany, ny fomba ny tany, ny fadin'ny tany, ny fomba ny foko tsirairay dia rehefa vita zay angonina ao reny satria tsika nataony Zagnahary mipetraka anatin'ny nosy ray ity. Ny fahafahantsika mahalala sy mahatsapa ny fahasamihafana no mampilamina ny fiarahamonitsika ka lalàna mifanaraka amin'izay andamina ny fiarahamoniny sy ahafahana mahita ilay soatoavina maha-malagasy, fanjakana gasy entiny malagasy no apetraka antsika eto dikan'izay ho sarotsarotra ihany amin'izay te hametraka ilay sarintsariny fahaleovantena ny anohy izay fomba mahazatra izay mahatonga antsika voka ny tantsika zao mitotongany mahay mahay very ary very hatrany
ny mamalagasy ny malagasy mahantratra ny malagasy nefa ambonina tany manan-karena mba tsy lazantsika mihitsy raha ny tatrin'ny banque mondiale farany teo ny atsika ny avant la guerre 80% et quelques ny référence ny mahantra indrindra Soudan Sud atsika raha tsy diso zao 70 et quelques ntsika dikan'izay sy rariny mako raha amin'ny réalité misy zavatra mifanohitra loatra amin'ny zava-misy amin'ny tany ny fiainan'ny vahoaka miaina ao anatin'ny tany noho n'inona noho nylay tsy fahafahantsika na mipetraka tsara mihitsy ao anatin'izay lazaiko hoe loi coutumière izay nandrafitantsika ny lalam-panorenana nanaovantsika ny organisation structurelle anatin'le iverintsika tantanantsika ny tanitsika. Ho anareo azo tanterana ve izay hoe nambarandray aman-dreny Rajaza zay hoe iverina mihitsy miaraka le nitenenina teo hoe iverina mihitsy zany hoe any amin'le famerenakasina firenena iverina ny amin'le resaka ifotony mihitsy azo tanterana ve zany azo tanterana zay mahazo tanterana ihany efa manomboka ny izy io fa ny zavatra ahafahantsika hatanteraka izay zavatra zay moa araka nambarako teo alohantsika iveriny mihitsy aloha miainga avy any amin'ny base avy any amin'ny fototra dia ijerentsika ino daholo zavatra takina aloha voalohany indrindra ao anatin'izay antsontsika hoe ny asan'ny tany inona takina amin'izay antsontsika hoe ny kolotsaina inona no takina amin'izay iverintsika hoe fanajana n'ilay foko samihafa miaramonina dia ny zavatra vavolavolantsika ao anatin'izany no apetraka antsika amin'izay ho lalàna eo ane atsika vo tsy ho dépasser n'ilay colon zay mbola mieritreritra ary mbola manohy ny fanjanahany fa raha vo mipetraka tsara mijoro tsara atsika amin'ny mahatsika manana fijoroana tanteraka miorina tsara atsika mahamalagasy atsika lalànantsika dia lalàna mifanaraka amin'ny mahamalagasy atsika ny fandamanintsika raranam-panjakana ahafahantsika mitondra makany amin'ny fandrosoana mifanaraka tsara amin'ny fombantsika dia azo tanterana zay tsisy tokony olana amin'izay fa ny atao dia ny arahany rehetra mientana mba ahafahana azoantsika tombony vetivety ary ahafahantsika azy koa azo tapentana vetivety ny vokatra an'izay. Ny lafiny le fiainany olona andavanandro eny ambanivohitra eny eny amin'ny fiarahamonina eny betsaka ny azo amboarina amin'ny alalany atao hoe dina ohatra fotsiny io resaka fandriam-pahalemana ane zao io resaka fandriam-pahalemana io raha jeretsika amin'ny saina tsy manko le rafitra petraka satria rafitra tsy ny fanarahana tsara hatrany fotony izy dia tsy mahomby le izy satria ny olany fotony ihany mahafantatra n'lay hoe ao anatin'le fokotany izy ampangalatronby ao izy manao ano azo mifezina amin'ny alalan'ny dina reny zavatra reny ary iny dina iny azo atao ohatra mandrafitra an'ireny dina ireny ao anatin'ny fokotany dia aravina le izy ho dina piraisana dia avondrona ho dina ny faritra dia amin'izay fotoana izay iny no rehefa hita hoe tenerana tsara avadika io lalàna aty amin'ny assemblée nationale aty amin'ny sénat zany azo iainana azo atao tsara zany ary efikasy kokoa zany no nyrafitra zay misy amin'izao fotoana zao imposena fotsiny aty ambony aty lalàna isan-karazany nefa rehefa aveo tsy efikasy vokan'izao ny dalo vao maisa mirongatra be amin'le izy satria nantsely fotsiny fa amin'le firafitry n'le firenena mihitsy amin'ny ankapobeny indrindrandrindra le fototra iorenan'ny démocratie eto Madagasikara eo ny ilaina amboarina tsara mba tsy hahafahan'ny sasany ho iaho ametraka babakoto eo amin'ny firenenao dia ny babakoto iny baiko ny arak'izay tiany anaovana azy dia miletika le firenena satria ny anaveriko mandray constitution code électoral loi sur les partis code de communication ary corollaire rehetra mikasika ny démocratie tafiditra ao anatiny l'ordonnance 60/082 io ordonnance io milaza hoe raha idina an-dalambe nanao fivoriana kalamanjary dia mangataka lalana amin'ny exécutif hoe meo alalana zay ianao nefa fatiny l'exécutif fa adversaire indrindra aty amin'ny lafiny politique dia tsy meny alalana ampifilafolainy ampijaliany sahala mitony ataon'ny préfet eto Antananarivo préfet de police eto Antananarivo tony maninona tamin'ny idina an-dalambe ny team sy ny mapara tamin'ny 2018 tamin'ireny maninona ny mena lalana fa maninona zao ny team midina tsy mena lalana maninona zao ny herivela rehetra idina analakely tsy mena lalana dikan'izany lecture anay ianao mapara dia zay tianao ampiasaina amin'le izy amin'izay reny tsy mety lasa subjectif be le fanomezana lalana dia io mila amboarina ny asa mpanao politika
rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tokony midina any fotony, mitily ny filana, mitily ny problème, miresaka amin'ny olona, mivory amin'ny olona, mamadika an'ireny ny programme azo tanterahana ao anatin'ny 5 taona fanarakaraka amin'ny toe-bolam-pirenena de manomana ekipa koa ianao de izay no asan'ny parti politika lehibe indrindra. Nefa tsy avelanao an'izany, team zao re mba nidina nanao redynamisation, sakanana re sakana, de zany ve afaka anao inona le parti politika sa anao ohatran'ny parti politika ny maparaka revon'le président mapara avany veliny ataoko miamita matave, ataoko Tanamasoandro Antananarivo hoe asiko puce daholo ny omberany Madagasikara nefa tsy mifanaraka amin'le filana. Zany ve nilaina eto amin'ny firenena ity? Parti politika ohatran'izany ve nilaina sa parti politika mba midina mahalala ny problème any fotony any? Satria zay no ilaina vana eto amin'ny firenena ity, mahalala ny filana ny fotony any, mamadika an'ireny programme azo tanterahana, ka azo tanterahana mifanaraka amin'ny teti-bolam-pirenena de manomana ekipa. Zany asa rehetrarehetra zany mila fionana amin'ny vahoaka, mila fidinana an-dalambe sy ny sisa, de tokony avelany tokony manao an'izany. Fa tsy banana fotsiny satria anao no pouvoir, satria anao no préfet de police de banana fotsiny tsy anao an'izany asa masina zany le parti politique, tsy azo iaina zany démocratie zany. Nampiko kely ny voalazany zokobe professeur zay moa zany amin'ny mahakasika ny hoe azo tanterahana sy tsy azo tanterahana, mbola miainga amin'ny alalan'le fisarahana fotsiny le mizara anak'olo izy araka an'le ary miainga ary amin'ny ray aman-dreny ara-drazany sy le investiture fotsiny no itondrako ny fomba fanazavana azy araka nambaran'ny professeur ty le dina ampokon'olona. Le dina ampokon'olona nefa tafiditra ao anatin'izay loi coutumière, zany hoe fifampifehezana any amin'ny fiarahamonina. Zany hoe zany misy sanction koa zany, misy sage ampiariny ihany koa le izy. Ohatra zao ino moa mahatonga antsika amin'izao fotoana izao lasa ohatry tsy matahotra fa nitsaikitsany lalàna tsy atahorana, satria ny antony le lalàna mipetraka amintsika tsy mifanaraka amin'ny fombantsika. De dikan'izay raha ohatra lalàna koa tena mifanaraka amin'ny fombantsika araka le dina teo, dina fifampifehezana miainga avy any fotony, dia ohatra hoe any amin'ny dina ohatra misy raha zanaka maditra na hoe zanaka manjivaziva le sotoavana malagasy, manimba ny fihavanana malagasy, dia azon'zareo mivory fokon'olona dia mametraka le dina magnary, zany rejet. Tonga de rejetena zany tsy atao isan'ny taranaka mihitsy le zanaka manao adalàna na maditra, de matahotra an'izany ny tanora, matahotra an'izany ny olona rehetra, de voahaja zany ny fepetra izay ifampifehezana ao anatin'ny fiarahamonina mirindra. Fa amin'ny anankiray lay lalàna na hoe le loi étatique zay napetraky ny lalàna, napetraky ny mpanjanaka araka ambarantsika. Ino moa ny sage rehefa maditra? Tsy prison. Efa tsy atahoran'olona ny prison satria na zareo le mametraka ny lalàna ihany koa miezaka mihitsy ihany koa hoe mandeha manao ny exigence amin'ilay antsoina hoe zon'olombelona. Dikan'izay sady heverina ampitahorina amin'ny lalàn'ny prison no iarovany ihany koa ny olombigatra. Dikan'izay manome alalana ihany ary hitany olona fa tsy mavesatra ny sage mahazo azy rehefa manao adalàna izy. Fa raha iverenantsika le tena hoe any fotony, anajana le asin-tany, anajana le fomban-tany, anajana ny foko samihafa zay ho arena iarana miaina ao anatin'ny fiarahamonina mirindra, dia mipetraka tsara eto satria io tsy fahafahantsika mametraka ny fombantsika io, tsy fanajantsika ny asin-tany sy ny fiarahan'ny kolotsaina tsy mitovy ino mahatonga antsika fragiliser, zany hoe lasa fragile atsika ary moramora mihitsy amin'ilay prédateur ny mpanjanaka no mandeha mitsofoka mampiasa le malagasy karahantsika ihany. Zany hoe apetraky ny mpanjanaka mihitsy fa hoe mametraka malagasy izy, malagasy teratany, mpanjanaka ny malagasy zanatany. Fototry ny olana, anisan'ny fototry ny olana hatrany amboloana ny resaka fifidianana inona moa zany ny firotsahako fidiny ity filoha zay nolalina tamin'ny fomba letrezany ity raha atao hoe izay ny azo ilazana azy. Fifidianana tsy nakasitrahany rehetra sy ny maro anisany fifidianana izay notanterahana tamin'ny 25 novambra lasa iny, nanomboka zany hoe nanomboka teo amin'ny fizakan'ny resaka fizakan'ny filoha ankehitriny ny zopirenena frontière nanarino
hoe zom-pirenena malagasy azy nandeha niady tamin'izay tsirariny izay ary anisan'ny tarika izany tamin'ny volana oktobra teo ny vondron'ny candidat izany hoe niara-dalana tamin'izy ireo vahoaka izay efa manohitra an'izay hoe firotsahako fidiny i Andry Rajoelina izay nandeha ny fanoherana isan-karazany izay natao tao anatin'ny filaminana tanteraka nandeha ihany anefiny fifidianana nandeha ihany koa ny proclamation hoe fanambarana fomba ofisialy ny voka-pifidianana izay nandaniana an'ity filoha amin'izao fotoana izao ity iny ihany indray nandeha ihany koa ny fianianana inona ny azo ambara mahakasika an'izany na dia teo ara ilay tsy faneken'ny vahoaka niaraka tamin'ireto vondron'ny candidat nandeha ary tena hoe tsy norarahiny ity fitondrana ity mihitsiny izany fitakiana isan-karazany sy hoe nandika lalàna nahatongavan'izy ireo teo amin'ny fitantanana Madagasikara indray. Zay misy le langagenao afara mihitsy nandika lalàna. Izany hoe zany tiako horesana mihitsy anazavana ny fomba fijeriko mahakasika ny izay fanontanianao hoe ny nanomboka tany amin'ny fametrahana ny antotany taratasy latsahan'ny fidiana ny roso aty amin'ny fampelezan-kevitra na mahana ny valim-pifidianana tsy ofisialy na mahana ny valim-pifidianana ofisialy ary ny afara tamin'ny investiture. Izay mihitsy ny fototra ny izay lalàna zay ny tsy fanajanjika lalàna mihitsy no fototry izany rehetra izany. Zany hoe ny lalàna misy sady tsy voahaja no tsy manan-kery. Eto zaho tena mipetraka mihitsy miresaka tsy andeha ataontsika hoe faute zay bénéficiaire an'izay tsy fanajana lalàna zay no anjeny eto fa ny azaventsika eto ilay tsy fisian'ny lalàna fototra mihitsy manaja sy mametraka amin'izay hoe tan-dalàna. Azavaiko ilay izy. Ataontsika hoe ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny andraikitry ny fitsarana avo momba lalam-panorenana dia manao ny fanadiadiana ny antontan-taratasy izay apetraka ny platsika ho fidiana. Mahafeno sady tsy mahafeno fepetra ara-dalàna ahafahany ametraka io candidat officiellement parmi les candidats zay hifaninana. Zay. Zaho isan'izay nanao ty boky ty boky soratanay ty tena salamin'olona aminany zay. Ty zavatra ty mbola tany amin'ny mois de mars mois de novembre atsika nanao ny fidianana tany mois de mars efa nanotra ty boky ty fa ny zavatra rehetra zay nosoratanay aty ny poitra daholo. Dikan'izay zany efa be dia be ny olona ny resanay intervention télévisée nilazany zao zava-misy zao tokony atao zao ary nataonay misy tanatin'ity boky ty fa ty boky ty dia tany boky ny soratana ivoahana amin'ny alalan'ny crise politique zay mianjady amin'ny régime. Zay no nataonay titrany boky. Zao tiako resana. Jery amin'ilay hetsika nataon'ny séance. Ny séance ny isan'ny zavatra takin-jareo mihitsy hoe tsy mety aminay io haute cour constitutionnelle io zany hoe ny ACC. Zay. Fa ny zavatra zay tsy hitako tanatin'ny séance hoe satria resaka lalàna io dikan'izay mitaky ihany koa ny argument lalàna ihany koa ahafahanao micontester le izy. Nataonay anatin'ny boky ty ny tsy mahamary mipoitra n'io ACC io. Zany hoe io ACC io raha tsy diso ny fomba fijeriko na fatadidiko anantsika ihany koa mahita azy fa disposition constitutionnelle nametrahana azy. Zany hoe misy membre avy amin'ny institution Sénat, misy avy amin'ny présidence, misy avy amin'ny Assemblée nationale, misy ny taratra zay. Eto tsika miresaka. Ny Sénat jusqu'à tsika miteny zao na mifarany fotsiny le mandat 10 taona zao fa niditra amin'ny mandat fahandroa ny filoha Rajoelina. Fanoteliny akory ary. Oui, fanoteliny akory. Nitezamita. Rantsika hoe tagnatin'ilay 10 taona teo fotsiny zany satria nanomboka tamin'ilay niresanay le boky zany satria io moa zany tsy io ne zavatra tsy mbola vaozao le olana fa olana tena olana fa lalim-paka le tsy fagnajana lalàna ito amin'ny tany tsy ny fanazakany. Ny Sénat dia fidina ny roa ampatelony. Zay. Roa ampatelony membre ny Sénat dia fidina ary ny mpifidy azy dia mpividy maventy. Zany hoe grands électeurs ny mifidy ny membre ny Sénat roa ampatelony.
Ny grands électeurs iny daholo eto Madagasikara par rapport amin'ilay rafitra misy atsika. Grands électeurs avy any fotsiny a dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsy ny tanàna. Miakatra amin'ny région tsika dia ny président de région sy ny conseils régionaux. Miakatra amin'ny province araka le structure constitutionnelle amintsika amizao le rafitra misy amintsika zao boka province région commune. Zany hoe misy 3 ny superposition les collectivités amin'ity constitution antsika amin'ity 4e république aty zany. Ao amin'ny province ahatra amintsika amin'ny teny zao mbola tsy vita ny président de province ny conseil provincial mbola tsy misy. Amin'ny région gouverneur fa niala amin'ny tena le président de région fa gouverneur ary tsy misy ihany koa conseil régionaux. Dikan'izay le composition ny sénat mihitsy nefa irrégulière, nefa membre ny sénat anankiroa no miditra ao anatin'ny ACC. Tsy zay ny ACC zany rehefa formé amin'ny alalana composition irrégulière de lasa institution irrégulière koa. Tsy tokony tsy manana fahefana mihitsy ary tsy mipetraka mihitsy, tsy mitombina zany ny fisian'ny ACC zany. Zavatra resaka lalàna daholo resantsika amizay. De tsy vitan'izay ataontsika hoe en terme sur le plan organique moa zay, sur le plan organique zay amin'ny ACC. Zantsika ndraiky koa sur le plan conceptuel, zany hoe am'ilay fandraisan'ny ACC ny fanapahan-kevitra. Raha remarquentsika le 9 novembre ny date mpifidianana zay navoakan'ny gouvernement voalohany par proposition ny CENI ary niaccepté ny ACC. Atia nanombo nandeha ny campagne, nandeha koa le mouvement ny C11 tato hitantsika moa le zavan'ny tranga naratra ny candidat anankiray André Robben ARB. Nanao requête ny ARB. Rehefa nanao requête ny ARB dia nagnano décision ny ACC namindra le date le 9 nafindra ny le 16 sans consulter ni CENI, sans consulter ni gouvernement. Zany hoe nandeha naka andraikitra tsy andraikitra anazy ny ACC. Dikan'izay zany ny fandraisan'ny ACC nagnovoany le date 9 nandeha le 16 dia mametraka mihitsy fa hoe nul et non avenu ny résultat ny élection. Ara-dalàna resantsika eto ka raha ohatra zany iverenantsika amin'izay hoe le processus électoral nahatongava ny filoham-pirenena voafidy vita fiananana dia processus entanchéna irrégularité dikan'izay résultat nul et non avenu. Sy fôtin'ilay candidat zay ary zay ny tokony avery kely any C11 lasa niattaqué ny candidat le C11 sy le candidat ny responsable amin'ilay validation ny candidature fa ny ACC. Ary ny ACC rehefa natakena koa tokony atasena au fond fa tsy niatakena par la forme amin'ny alalan'ilay membre fotsiny fa le fiorenan'ny ACC mihitsy ny tsy ara-dalàna tamin'ilay 10 taona lasa teo. Zay zany ny fomba fijeriko zany raha ohatra dia ataontsika hoe ny candidat ny rotsaka voafidy na vita fianianana ka eto za tsy miteny mihitsy hoe rehefa izay moa izy ataontsika aloha dia ataontsika reborna hoe à zéro le zavatra, tsy zay satria fotoana mandeha ny azoko atao inona nanatsarana an'izany mbola miveriny ihany le fametrahana tany tandalàna ary lalàna mifanaraka amin'ilay sotroavina mahamalagasy no tokony apetraka antsika eto amin'ny tanjony fanjakana ahatonga antsika tena ho fanjakana miorina amin'izay fomba fijery na hoe aspiration du peuple no anaovantsika ny lalàna rehetra sy ny organisation anodinantsika ny raharam-panjakana. Andriamatora Kotombo. Ya, ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia voalohany indrindra nanana soa anankitelo ireo candidat ireo na tsy nilatsaka fa nidongo fotsiny tsy afaka nanao hevitra satria fantatritsika ny ataon'ireto mpitandro filaminana gendarme
na nilatsaka dia nanao propagande eran'ny Madagasikara dia tadidio tsara ohatran'ny élection tamin'ny 2018 nanao an'izay ireo candidat tamin'ireny fotoana ireny fa dia niakatra ny taux de participation dia avy eo amin'izay namboarina manœuvrena nisy amanetsiny doublon amatapitrisy ny carte d'identité naparitaky ny ministèren'ny intérieur eran'ny Madagasikara dia mivoaka les résultats ambony taux de participation dia lanja Andry Rajoelina dozy zao tontolo zao tena netiny fifidianana tany Madagasikara ambony ny taux de participation fa ndray Andry Rajoelina moa mambahoaka fa ny sisa mangidy hoditra daholo tsara ho fantatritsika gasy zay raha nanao an'izay izy ary ny soafatelo dia io nataon'ny candidat anaky 110 io zay isorana azy manokana tena zay teza manokana dia misaotra azy amin'io attitude de fa tamin'io nataon'io dia voalohany indrindra aloha brida natateraka ny Andry Rajoelina sy ny firongony amin'ireo fanaovana manœuvre électorale manomboka tany amin'ny fanaovana liste électorale, fanaovana jugement supplétif, reo ataotsika hoe abus de pouvoir nataon'ireto mpitandro filaminana hatramin'ny corruption électorale sy ny sisa hatramin'ny légitimation na pouvoir hoe any amin'ny 20 isan-jatony gasy tsy nifidy. Matony olona tsy nifidy tsy tian'ireo candidat indrindra Andry Rajoelina fa raha tia ny Andry Rajoelina reo 20 isan-jatony reo nandeha nifidy fa tsy nifidy reo satria hitany tsy mety le système électoral tsy tia ny Andry Rajoelina. Tamin'ireo nifidy indray za any amin'izay ataoko hoe any amin'ny 5 isan-jatony nifidy tsy nifidy ny Andry Rajoelina raha total zany any amin'ny 20 isan-jatony any ny gasy mananjo ifidy tsy tia ny Andry Rajoelina. Kanefa moa le lalàna eto amintsika le code électoral zay nitakina hoe ndao iarahana manao fa tsy mety io dia na 1% izy tompoko no mifidy eto Madagasikara tsisy mandrara mihitsy hoe annulena le élection fa zay voix exprimé ao na 0,5% izy ka zay manana vato betsaka amin'iny izay no lany filoham-pirenena. Dia le sisa zany le voaka malagasy 520 isan-jatony tsy raharahiana zay hoe ny démocratie tiany henana eto. Matony olona tsy nifidy ny expression de choix zay dia tsy raharahiana ve zay choix zay zay ny hoe ndao jerena les règles de jeu de la démocratie anisany code électoral anisany ao anatin'izany légitimation na pouvoir fa tsy mety. Malhonnêteté zany zavatra zany hoe maro anisabe no tsy mifidy dia tsy raharahiana. Ary reto nifidy zay nandatsa bato fotsiny sala amin'izany expression an'ny safidiny iny fa tsy raharahiana fa zay voix exprimé ihany na 1% izy dia iny raharahiana dia iny atao filohan'ny république malagasy ray manontolo tsy rahariny zany tsy démocratie tokony henany eto Madagasikara zany tsara ho fantatsika gasy zay fa zany rehetrarehetra zany anisany tsy mety amin'io. Ka ny zava-dehibe ho voalohany indrindra aloha ny boridana ny fomba fangalaram-bato teto Madagasikara, boridana ireo tsy prix mpitsopitsony rehetrarehetra zay anaovana ahafahana manao manœuvre électorale teto. Ary ny zava-dehibe faharoa ary tokony ho capitalisena conscient ny vahoaka malagasy 520 isan-jatony fa tsy mety io fomba fifidianana io tsy mety sy atsika vahoaka malagasy io ka ilaina ovana. Ny tolo-kevitra iteza dia izao itsika rehetra na ny société civile reo hery rehetra akoatran'ny 520 isan-jatony gasy reo hery velona rehetra eto amin'ny firenena, société civile composante rehetra, parti politique rehetra, reo syndicat maro isan-karazany na tsapitsika ny tsy fetezany ny élection iny andao re amboarina miaraka ny resaka inavony tsy mety ka inona ny tokony atao. Tsy endrasana an'izay fitondrana efa tsy hanao ninina tsy te hiaina amin'izany vraie démocratie zany fa médiocratie ny tiany hiainana. Andao tsika ivondrona anambatra ny hery anao an'ilay confection an'le code électoral sy ireo amboaran-dalàna amin'ny hafa isan-karazany mirésir ny démocratie eto. Dia iny ny arahana, iny dénominateur commun, règle de jeu reo fa tsika rehefa avy eo afaka mifaninana amin'ny projet de société, amin'ny programme séquentiel tongavana amin'izany, amin'ny mode de gouvernance, amin'ny équipe
antsika mifaninana fa tia mbola règle de jeu de la démocratie any vahoaka malagasy rehetrarehetra any zato isanjaton'ny gasy zay tokony fidy any hervelona zay ataoko hoe any amin'ny 50 isanjatony amin'ny hervelona eto Madagasikara mahatsapa fa tsy mety io andaotsika hanao an'le izy anao an'ireo règle de jeu tsy andrasantsika na di fampidinihana amin'ny fitondrana ho lefa tsy hanao ninina izy mikasika an'izany efa elany netsoana azy fa de tsy raha iny fa te hiaina amin'ny médiocratie foana izy andaotsika ifarimbona anao an'izay de ho valoriseny zay valoriseny zay conscientisena tsara ny vahoaka ka io vahoaka io tompon-draharaha io maître d'ouvrage io tompon'ny fahefana io fa rehefa vahoaka conscient tsara eto amin'ny fireneny ity vitany manovana io zay atry azony fahefana fa tsy any olona mpangalatra fahefana tsy moro zay fa zao miankina amin'ny conscience tsika rehetra fa azo atao de azo atao ny manova an'izany ary ny olombelona amin'ny ankapobeny te hiaina amin'ny tsaratsara foana fa tsy hijanona amin'ny resaka médiocratie lava zany izy ny te hiaina amin'izany avelao izy ho fa andaotsika anao an'izay fa rehefa conscient vahoaka io mandrainy andraikiny izy ary zay teza manokana tsy sakana mihitsy zay mivahoaka rehefa andray fipetra amin'izay tiany vahoaka anaovana azy io fitondrana io tsy sakana mihitsy zay tsy tompon-draharaha izy maître d'ouvrage eto amin'ny fireneny ity mbola itako mbola misy anankiroa moko le fantinao teo satria isan'ny fototry ny korontona teo zany hoe niainga tamin'ny alalan'le nationalité satria voilà zao hoe le filoha milatsaka zany ny candidat milatsaka dia candidat vazaha zay moa zany tegna le langage natao nanaovana ny mobilisation ny vahoaka teo de verenako any miampy amin'le mbola resaka lalàna ihany satria ny ACC atao fa nizavaiko tegna de zao ndray tsika resaka ny nationalité matoa valider ny candidature ny Andry Rajoelina zany dikan'izay tsy nahitany ACC rany nationalité vazaha atao satria fibalazantsika fa tsy azo atao mihitsy ny olona tsy manana nationalité malagasy no milatsaka ho fidina aty amin'ny tany Madagasikara ina ny olana tao anatin'igny ne fantatry olo jiaby samby nanao interprétation ny article 42 amin'ny code de la nationalité fa le afahana midéclarer very na hoe tsy manana zom-pirenena malagasy tsony ny malagasy anankiray de tsy maintsy misy procédure ny tiako amerenan'izay eto manko nanao an'izay mobilisation zay ary nanao sensibilisation zay nizara tamin'ireo ray aman-dreny maro teto amin'ny firenena na ny filoha Ravalomanana nizarany document satria misy andininy maromaro azo natao nahafahana ny saisir ny ACC zany hoe ny résultat ho tonga tany amin'ny ACC mba ahafahan'ny ACC ny nanao ny invalidation ny candidature ny tiaka zany ito ny fahaveretany nationalité de tsy maintsy mbola misy ny lefa afahana ataontsika hoe manao ny saisine na hoe ny procureur de la République io moa nazavainjareo tamin'ny investiture iny na tamin'ilay fanaovana proclamation officielle iny zany hoe tsy maintsy misy didy mpitsarana avoakan'ny procureur de la République Madagasikara zany manambara fa very tsy manana ny nationalité intsony olo anankiray efa fantatsika indray moa zany ahoana moa ahafahan'ny procureur nao an'izany satria izy ambany mena amboniny mena olany fomba fiteneneny any amin'ny sisiny any amin'ny fomba ahoana mandeha hanaovana izany satria izy fehezin'ny ministrany ny ministre ao anatin'ny gouvernement ny gouvernement ambany fehezan'ny filoham-pirenena ary ny filoham-pirenena candidat moa zany teo mazava ho azy fa mbola misy influence any tao amin'ilay organisation ireo mpandrindra ny fidianana tsy manino igny ekentsika igny satria mety manana iasy tahotra anao an'izay ny procureur satria izy en personne araka ny lalàna de ny lalàna anao an'izany izy fa mbola misy ihany koa ny endrika anankiray azo nanaovana tsara na nirenan'ny procureur mafimafy koa mba ahafahany mijeran'ilay zavatra dia ny ahafahany nanaovantsika ny fijerena n'ilay article 71 sy ny article 72 ao anatin'ny code ny article 72 anatin'ny code no 73 anatin'ny code dia milaza fa mila manao saisir zany mila hanaovana réquisition ny procureur de la République zany amin'ny alalany
olona manana ndraikitra ao anatin'ny fonction publique ohatra hoe ben'ny tanàna na ben'ny tanàna na député io nataonay mihitsy tao anatin'ny vondrony misy anay ny Vondjagasikara ny requête ary nozarainay amin'ireo parti politique manana ben'ny tanàna agnatin'izany ny ankamaroan'ireo candidat ao anatin'ny C11 zay efa nitakin'ilay tsy tokony irotsahany Andry Rajoelina satria vazaha izy fa tsisy nanao naray de vokatry zay fa dia tsy hita tany amin'ny sélection an'ilay document afahana ny consulter na hoe afahana manao ny confirmation de candidature lay fahaverizana ny nationalité ny candidat Andry Rajoelina zay zany rappel fotsiny eto araka nambarany zokibe professeur teo hoe les consciences collectives zany hoe zany ahafahany vahoaka tonga saina ary miorina tanteraka mihitsy hoe fa tsy mety zavatra le iainana atsika eto Madagasikara ny ohatrany mahagagagaga ihany de mo teny lazaina amin'ny teny français hoe paradoxe 75% chiffré ataon'zareo fa hoe tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ny tokony nandray anjara zany hoe 75% ny inscrit tsy ny participer tagnatin'ilay fifidianana zany hoe 25% fotsiny zany no ny participer tagnatin'ilay fifidianana na hahatonga le filoham-pirenena lany mbola maro koa Ray Aman-dreny Aradrasana no nainoky ihany koa ny intervention ny président ny Ray Aman-dreny Aradrasana de nanome tsina izy sady nanome tsiny moa somary tsy nanome tsiny koa hoe am'le olona nanatrika an'le fianiana tary Mahamasina zany de tsy tokony reny mbarany fa tsy misaina maha-malagasy tsony satria ambarany zavatra fahita zao mamono sy magnariny mbola vonjena nefa ave koa mbola izany mbola nanao koa ny mafy ndray ny fahasahiranana fa mety mbola miandrandra koa mety ahazo tombony amin'ilay tombola sy ny tariny zay moa fikafika zay ary tsy ferina agnatin'ny ady le fikafika satria le fikafika ne hoentina andeha anjonoina ny adversaire mba ahafany adversaire ka o de eo zany no tiako sorina ihany koa ny tokony hanatsarantsika bebe kokoa lay indrindra moa ny ao anatin'le lalàna le ny loi sur les partis politiques agnatin'izany ny reo ny lalàna mipitsipitsony lalàna jiaby mahakasika ny fidianana zay tsy tokony anekena ohatra zao 75% no tsy nanao ny fidianana 25% fotsiny nanao fidianana donc élu à partir de 25% de participer dans les présidents io dika zay tokony tsy manana légitimité izy fa ny lalana antsika moa tsy mandrarana zany de na ho zato na roa arivo fotsiny no nifidy zay lany tagnatin'ny roa arivo ao anatin'ny 15 millions de votants de atao lany ihany zahay fa nanao proposition ny mihitsy anatin'ny bokinay hoe tokony misy karazana ataontsika hoe karazana obligation ihany le izy satria ny antony le fidianana ny adidy masina ho an'ny prétendante ny mifidy ka amin'ny mahadidy masiny azy amin'ny lalàna coutumière amin'jareo ria tokony hoisy sage miatra amin'ilay olona tsy mandeha mifidy satria na mifidy na tsy mifidy izy vokatra n'ilay fifidianana nandeha de tsy mety amin'ny fiarahamonina misy anazy foana de nataony sous forme karazany misy condition zany ohatra proposition agnaty nataony amin'io de sady voalohany indrindra raha voalatsaka ambany loatra ny taux de participation amin'ny firotsan-kovidina dia tonga de tsy ekena le valy mifidianana nataony eo zany fa tsy misy apetraka ho lalàna ma zay vo azo ampiarina ny olo tsy mifidinay koa nefa afaka mifidy mahazo mifidy tsara dia nagnanaovana sous forme na sage isan'ny sage ny omaninao anaty zany ohatra izy mipetraka anaty fokontany de tsy omena certificat de résidence izy tsy omenany zay tokony hoe zo tokony ho azo anatin'ny fokontany akao noho ny tsy nagnatanteraka le zo masina tsy adidy masina ho an'ny firenena zay tokony andraisina anjara ohatrohatran'izay zany ny fomba tiako anazavana na izay na tsy zay moa araka nambaran'ny professeur teo de ilana mihitsy lay conscientisation ny vahoaka malagasy tompony fahefana ara-démocratique lazaintsika eto ny andrean-tanana ny hoavy ty firenena ty fa raha velantsika ianao iraviravitana atsika dia mazava ho azy fa le olona zay tsy heverintsika tokony mitondra ny mitondra eo
satria atsika mamela an'le manao ka avy moa le fomba fiteniny Platon zay ozy izy hoe ambaran'ny Platon ozy la punition ozy pour ce qui c'est désintéressement aux affaires publiques est que cette affaire publique tombe dans la main des mignards na hoe d'incompétents. Donc zany mba hialagna am'izay zany mba tsy ho tratran'izay tsika aleo mihitsy araka ny mafimafy fangandraisan'ny zokobe tato hoe ola ny lasa babakoty no nahazo ny fitondrana ozy zay. Donc zany mba hialana zay mitovy am'izay mihitsy ny expression ny Platon zay. Zany hoe mba tsy ahafahantsika no metsina an'le olona mipetraka eo de tokony mandray anjara ny vahoaka. Voalohany indrindra mandray anjara izy am'izay mety atsara ny fiarahamonina ao aminy ametrahana fiaraha-mientina am'izay iveriny tombotsoa imbonana. Mandray anjara izy maha olom-pirenena feno sy vanona azy amin'ny raharam-pirenena indrindra indrindra moa raharam-pifidianana. Fa tsy afaka mihitsy atsika andeha anao critique na hoe andeha anenjika ny vokom-pifidianana io nefa anao tsy nanao. Zany zao isan'izay araka nambaran'ny zokobe teo isan'ny choix ny resin'ny C11 rehefa hitanjareo fa hoe vazaha ny candidat tsy hoe tsy mitondra ny nationalité malagasy de fa hitany koa marobe ny ataontsika hoe les complots dia na izy tsy niparticiper mihitsy tsy nirotsaka na izy nirotsaka fagnano amin'ny endriny rehetra an'ilay stratégie ahafahany bloqué an'ilay tsy atongavan'ilay stratégie atongavana hoe voka-pifidianana tsy ekeny rehetra ary valim-pifidianana ny tefitefena. Zay zany le tena moa ny hevitry navoaka nety anatin'izay ihany koa fomba fijery tsotra stratégiquement dia ny hoe ataontsika sahala amina resaka ring le izy agnatina ring ataontsika hoe misy ataontsika hoe rony ray rony roa rony telo rony faefatra ataontsika farany le combat. Bon raha efa fantatra anao mihitsy fa hoe ny arbitre efa nomana andeha angala bato na hoe andehanao anindry ny adversaire zay everinao tokony ho andresanao na ho resenao dia tokony manao anao stratégie tsy atao tongany amin'ny 4e round ntsony fa atao amin'ny 2e round tole KO ny adversaire izy ka fa KO ny ahoana koa mandeha anaovan'ny arbitre ny alitra. Asiko teny kely fotsiny mikasika an'le naturalisation. Teny Andra Joel hoe ny antony nangalany an'le nationalité frantsay de noho ny zanany. De tena ohatran'ny mieritreritra ny olona tsy misaina mihitsy izy. Ny olona rehetra an'izay miampana janaka any velany takin'ny any velany na iza aiza le caution le vola etoanao any zanakao. Zay de ampy. Fa ratsy na iza hoe mba mivadiny sy ny zanany nampanaovany an'izany fa izy tsy nangataka an'lizy raha te hilatsaka ohatran'izao fa na impony tanteraka lizy tsy mitombona lizy ary indrindrandrindra zay teza miahy fa noho ny zava-bitany ratsy vitany tamin'ireny teteza mita reny no antony natonga azy nangataka ny naturalisation mba hiarovany tena any ivelany any satria tadidio fa tamin'ireny bois de rose laza izy fa miady amin'ny trafika tamin'ireny ny trafikana bois de rose betsaka na izy nanosika an'ireny na izy tsy nay niaro ny tombontsoa gasy de reny natahorany natonga azy naka ny naturalisation io zava-doza amin'io ane de zao hoe raha franteo frantsay izy raha n'izy izy moa zany fa izao misy charte de devoir et de droit ho an'ny olona zay mangataka an'io hoe tsy maintsy miaro ny tombontsoa frantsay tsy maintsy miaro an'ny la Frantsa ka raha mifandona ny tombontsoa frantsay sy le tombontsoa anao ny la Frantsa no ambony ny vokany io zao ny LGPAS angasa ny teny tsony Andra Joel nosianina ry maminy teny hoe ianareo firenena mahantra ty Afrika zay mangataka zay tsy ianareo menay maimaim-poana fa nga avelan'ny la Frantsa mangataka any satria miady aminy ny nosianina be de be mihitsy ny voka zava-doza ateraka hoe olo frantsay no mitatana ny firenentsika zava-doza hatramin'ny resaka sécurité to Madagasikara izy satria frantsay izy rehefa angatahany Macron ianao frantsay meo adaolo ny zavatra miafina any amin'ny tafika rehetra any tsy maintsy manao an'izany izy satria frantsay nationalité frantsay zay ny entre parenthèse mikasika an'iny fa tiako iverenana raha ohatra ka manana amin'le resaka indresahana manana teo sahala amin'ny Belzika ane zao efa manao tsy maintsy obligatoire ny élection
mandray anjara ianao fa respektena ihany koa le safidinao raha anao tsy vato fotsy ianao respektena atao amin'ny pourcentage des voix iny de am'izay fotoana zay misy règle de jeu apetraka tsara ilégitimenan'le pouvoir raha mahazo kotina ny vato fotsy kotina ny vato somanakery safidiny olony reny de avy eo am'izay de atao amin'ny pourcentage de zay mahazo vato betsaka indrindra ao anatin'izay safidiny be sy maro zay zay no mitondra ny firenena stable tsara le firenena am'izay fotoana zay zany ny légitimation de pouvoir miendrika ny firenena am'izao fotoana zao fa tsy tia kisarisarina légitimation na pouvoir hoe mahazo 10% anao 15% ny mpifidy de zay vote exprimé ao no ilazana fa ianao ny tondra ny gasy ray manontolo tsy démocratie zany Ie, efa maromaro zay zavatra fampiresahana zay misy ihany koa nefa fandrosom-baolana avy aminareo vahiny fa te hametraka an'ity fanontaniana ity hoe inona zany tokony ataony maro anisa ny vondron'ny candidat sy manoloana zao zava-misy amin'izao fotoana zao fa eo ihany koa anao ahoana ihany koa zany ohatrany ahoana ny tokony opposition an'ireto vondrona iraisam-pirenena reto manoloana ny zavatra lalovan'ny malagasy amin'izao fotoana zao zao ny averiko ny mandeha indray arembe azontsika tamin'iny ny fanaborindanana ny fomba fangalaram-bato teto Madagasikara arembe tsy voavidy vola ny fitambaran'ny hery rehetra teto amin'ny firenena ilaina ny manova ny règle de jeu io arembe azontsika tamin'ity firenena ity ny any amin'ny 5,valopolo ny gasy mananjoy fidy tsy nety ny fidy andray any Rajoelina ilaina capitaliseny zay ny tokony ataotsika averiko indray mandeha indray raha ny eritreritra iteza fa ny eritreritra motorabary azo atao tsara ny mamadika an'ireny hevitra isan-karazany hoe reto ny tsy nety tambitsika reto ny tokony ho izy de manao synthèse ny zavatra tokony iainan'ny malagasy zany eo amin'ny lafiny socle démocratique, constitution, code électoral, loi sur les partis, code de communication, c'est une ordonnance 60-082, c'est une corollaire de casque démocratie. Azo atao tsara ny manamboatra an'ireo lalàna zay mitraika amin'ny vatana amin'ny fiainan'ny olona s'inspirena anaovana dina de reny ny fampifehezana fa misy cadrage juridique atao mba tsy hoe raha misy mangala de tapahana sofina sala am'izay zay koa tsy mihoatra ny fefy fa azo atao tsara mihitsy ny manamboatra an'izay mba ho fampifehezana eto amin'ny firenena ty raha vadika lalàna le izy zay no mikasika ny tokony atao eto Madagasikara fa rehefa conscient io vaoaka malagasy io conscient tsika rehetra hoe ty tokoa no mety par rapport amin'ny teo aloha tompondraha raha io vita ny manala ny fitondrana zay tsy te hieno tsy te halalan'izao rehetrarehetra zao tompondraha raha ny vaoaka malagasy tompo pahefana izy mikasika ny communauté internationale de za eto miteny amin'ny mateza betsaka no somary diso fisainana loatra amin'ny hoe le démocratie occidentale io ny idéal tsara indrindra sy ny sisa za eto de mametraka tamin'ny andron'ny président Ravalomanana tompoko tia azy ny Allemagne, tia azy ny Union européenne, tia azy ny Américaine, fa rehefa ny frantsay nga Sarkozy ny hoe mialy ny Ravalomanana apio izy apio ny ngiany Rajoelina nongana azy reo rehetra nga niaro azy zany démocratie l'occidentale tsy niaro ny Allemagne tsy niaro ny Union européenne tsy niaro ny Américaine ary reo resaka tompontsoa ny azy nanaovan'ny politika tsisy finamana zany hoe noho ny mpinamana de zao fa ny azy tompontsoa hitanareo reny nanaovany an Kadhafi tarofany hatramin'izao le firenena tsy tafavoaka hitanareo reny nanaovany any Irak vovoka laky reny naseho Pauline Coel hoe tena manao produit chimique mamono olona be de be poty olona matapotrisany maty tao Irak zany démocratie à l'occidentale jereo reny tany amin'ny Yougoslavie nanaovany azy ka aza mandrevy loatra tsika hoe démocratie à l'occidentale io amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao io rehefa ny frantsay no miteny amin'ny zareo hoe aloha ihany Rajoelina ihany fa izy no miaro ny tompontsoa anay modina alefa ny sehoy mijery ny liste électorale teto de nilaza hoe mety io liste électorale io fa misy doublon kely ohatran'izao fotsiny nandeha ny Union européenne tenen'ny frantsay mananina fa de io izy hitatsika io
manaitra izy ny fividiana nefa tsika gasy mahita fa tsy mety io tsy mety aminay io de veriny fa hoe mandray ny acte izy zany de anoana azy izy de misy tsika amin'izany ka iza miteny eto betsaka loatra reo olona zay atao hoe mieritreritra fa le démocratie à l'occidentale ny mety eto Madagasikara ireo ny mpamatsy volatsika sy ny sisa namatsy vola reo hatrany amin'ny premier république ka hatramin'izao fa farahidinera tamitsika tompo zao ameny vola kely ianao de asiny privatiser nitsy orinasa itsy de raisiny frantsay zany démocratie-ny zay olona manao an'izany mety aminy de io ny Rajoelina io ny Rajoelina nisy fotoana tamin'ny 2020 ngamba izy iny na 21 tsy tadidiko nisy any Covid reny de nisy fotoana izy niteny hoe restituer amintsika ireo ilay parts amin'ny inona ty izy teo fety-pirenena nandana ny Sarkozy tsatsa amin'ny île glorieuse ity ici c'est la France nga afaka niteny tsony lasa nandadilady izy no nyrahonany Sarkozy tamin'ireny Apollo izy ty sao Macron tan'ireny Apollo 21 reny lasa nidodidodina akany ny fona de nomena an'io ataotsika hoe io ino ty transport raha izy teo fa adiniko lamena an'ireny de isaky mandeha de maka efany amin'ny sa téléphérique mandeha makany amin'ny Sarkozy Macron iny natao fa misy ohatran'izao nendray izy mandeha de tsy maintsy mandalo na de visite privée izy manontany azy ino natao fa ohatran'izao ny any Madagasikara zany ny fanjanana zany démocratie à l'occidentale tompoko ny fanontaniana hoe eo natreny zany rehetra zany inona tokony atao aiza ny tokony hitsangana tsy zay moa ny fanontaniantsika satria constaté moa am'izao efa hoe mitotongona atsika raha oharintsika hoe amin'ny vanim-potoana zay iverintsika na zona fahaleovantena sy amin'izao iainantsika zao hitantsika fa tena latsaka ary na hoe very tanteraka mihitsy zany ny malagasy eto amin'ny tany Madagasikara zany de hoe inona tokony atao zay ny mahatonga le olona miantso foana de andao tsika andeha hiaraka ikondao andao jerena efa isan'izay zavatra nataon'io Ray aman-dreny mijoro io ny Ray aman-dreny ara-drazandreo zao zareo zao de hoe mazava ho azy fa matoa nataonjareo hoe Ray aman-dreny ara-drazana no nitondranjareo le vondrony misy zareo dikan'izay izy dia andeha hijery le fomban-drazana de ino ny marina raha tena takina takin'ny vahoaka malagasy amin'ny fivoarany de zay zavatra takin'ny malagasy amin'ny fivoarany mametraka ny fiarahamonina mirindra iainany amin'izy samy malagasy satria samy monina ato amin'ity nosy ity no tadiavina de izay zavatra zay no atao lalàna après ary izay lalàna zay natantsika hoe lalàna fototra io lalàna fandorena moa zany de ho fidina malalaka mihitsika am'izay amina malalaka mba hialantsika am'izay ty la imposition ny colon zay mbola mametraka fotsiny hoe tsy mety zao tondrana roanazy tsy mety zao navarona azy alors que ny zavatra jiaby zay apetraka ny colon mazava ho azy fa dia mifanandrifa am'izay mbola tombotsoany araka nambarako takeo izy ametraka foana izy malagasy mpanjana tany anjanaka ny malagasy teratany ka ny raha tokony atao zany zao alolo tsika miveriny ray mandeha ikondao andeha iresaka ambony latabatra io na iresaka amin'ny fomba anaovantsika avy na tomboka tsika avana ifotony samy manao aloha iny daholo zavatra takiny isaka ny faritra isaka ny fokontany isaka ny inona marina tena zavatra andrasina roagna amin'ilay ampandroso Madagasikara de ny hevitra rehetrarehetra avakeo no entiny mikondoa atambatra miainga efa amin'ny alalan'izay zany ny fototry ny lalàna entintsika indrindrantsika ny fiarahamonina malagasy sy ifandraisantsika amin'ny anivelany satria tsika tsy afaka tsy maintsy fandray amin'ny anivelany mazava ho azy amintsika amin'izao hoe raha miresaka tsika le communauté internationale mazava ho azy tsisy raha moritry ankoatran'ny intérêt enazy ihany no fantany ary ny zavatra tadikiny ny communauté internationale mihitsy ny ahafahana mahita firenena anankiray goragora ahamoramora azy ahazo tombotsoa ary zay mahatonga azy misafidy le faran'izay kankrane izy ataony amin'ny fitondrana kely zay mba moramora aminy andeha itohizany finanany ao ino no ialantsika azotsika atao tsara mihitsy miala anatin'izany amin'ny alalan'ilay fiverenana mikondoa ary mikondoa iskany avy any fotony
mametraka zay tena zavatra takiny ahafahantsika miaro voalohany ny tombontsoantsika mifandray ara-dalàna amin'ny any ivelany a fa ny any ivelany zay tonga eto amintsika dia tsika no mametraka ny condition zay ahafahantsika miara-miasa aminy fa tsy izy indray no mandeha miimposer amintsika hoe tsy maintsy ataonay zao io raha tsy manao zao nareo dia ahongona anay araka nambarany zokobe teo amin'ny resaka Apollo 21 sy ny tariny teo ka zay zany tokoa zavatra miainga makany avy amin'ny vahoaka voalohany indrindra satria vahoaka tompony fahefana ny vahoaka no tokony foazina ahoana fomba zay ahafahantsika mamoha vahoaka ny fomba ahafahantsika mamoha vahoaka dia ny fahafahantsika aloha mipetraka mihitsy endreny vahoaka fa anao zavatra mahitsy satria zay ny matonga hoe biby tsy mandeha tsisy lohany raha ohatra koa mitarika anao nefa le mitarika amin'ny zavatra tsy heveriny vahoaka fa azahoany tombotsoa izy tsy avy tsy gaga ve tsika 25% an'ny olona inscrit ihany no nandray anjara tamin'ilay fifidianana teo nefa na de niantso aza ny C11 ataontsika hoe niantso ny mobilisation totale andeha atongavana mihitsy amin'ilay désobéissance civile ohatra de tsy ahafahana agnaraka mihitsy le fipetra diaby zay mahatonga an'ilay tsy tanteraka le fidianana tsy atao fa mbola tanteraka ihany le fidianana eo ny le manahirana antsika raha ohatra zao 75% na 80% ny olona tsy niparticiper amin'ny élection tokony tsy tanteraka le fidianana satria valopolo isanjato ny olona voasoritra anarany tokony hifidy tsy nifidy ataontsika hoe roapolo isanjato ihany nifidy nefa fifidianana nandeha ihany avy eo mbola vitan'le filoha lany ihany koa nanao ny investiture nefa beny zany 80% eran'le manahirantsika eto ilana tanteraka mihitsy ny fahafahan'le mitarika mametraka ino tena vision objective ahafahana aharesy lahatra vahoaka irona makany amin'izay ataontsika hoe lay conscience collective Aie mandeha fotoanantsika anao jery-todika ny zava-nisy teto amin'ny firenena tamin'ny tsy tanty isika tsy krizy ara-politika ihany no sedran'ny Madagasikara sy ny Malagasy fa eo ihany koa ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena sahirana ary mahantra ny gasy misongadina any amin'ny resaka vidim-piainana izay tsy mitsahamiakatra nefa ny asa ihany koa tsy misy ao anatin'izay izay nananasa ary very asa ny sehatra ny fampianarana moa dia nikorosofahana tanteraka ary efa tapitra ihany tiany taona saingy tsy voavany olana tsy nisy olana voavany isan'izany ohatra ny olonan'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra na ny CSS dia tena hoe anisan'ny ankinan'ireo loavin'ny firenena amin'ny alalan'ireto hoe tanora malagasy izay mandrato fianarana eny anivon'ny anjerimanontolo eny sy ny samihafa ahoana ny fahitanareo vahiny dinika amin'ity alina ity ny zava-nisy teto amin'ny firenena tamin'ity taona ity. Alohan'ny idirako amin'izay mamela kely anao synthèse an'izay resakitsika izay teny ilainy gasy amin'ny resaka démocratie eto Madagasikara de démocratie participative délibérative authentique à la base ary démocratie représentative fa contrôlable au sommet zay no ilaina afototra eto Madagasikara amin'izay fotoana izay raha betsaka ny mandray anjara eo amin'ny firenena tsy voavidy vola tsy azony olona manipuler ny velany fa raha ohatra ny démocratie aty ambony be fahefana io mora kely ny vidian'ny olona ny velany démocratie eto amintsika hiditra amin'ny lafiny fampianarana indrindra eny amin'ny université tompoko dia izao ny tsara fantatritsika vahoaka malagasy tsika na firenenaiza dia mila olona manam-pahaizana farafaharatsiny hivaloriser ny arena misy eo amin'ilay firenena mba ho arena azo hitavanana ary anao manam-pahaizana indrindrandrindra mba ahay miaina tsaratsara kokoa eo amin'ny firenena sy eo amin'izao tontolo izao mampalahelo eny amin'ny université dia izao tompoko mpampianatra eny ny tenako fa voalohany indrindra tsisy remplacement numérique mihitsy ny mpampianatra eny raha retraité ny anankiray dia any dia tsy tiany tsisy solony mihitsy dia voatery le mpampianatra eo manao ny asan'ireny lasa ireny ahefany amin'ny enimpolo isanjatony any amin'izao fotoana izao ny mpampianatra efa retraité nefa tsisy solony hatramin'izao dia manao zavatra tsy eran'aina le mpampianatra dia mpampianatra vakatera avy any velany ny mampianatra nefa ao anatin'izany tsy mandray ny ireo complémentaireny tsy mandray ny vakaterany ireo mpampianatra ireo telo taona zay
mba alaivinao an-tsaina olona manambady aman-janaka ireo mamelona zanaka ireo mamelon-janaka ireo mamelom-bady ireo nefa tsy mandray karamany. Raha vao mitombo le volume amin'le complémentaire alain'le mpampianatra dia enquête be tsy fakahitana ary ony ataoko onty any amin'ny présidence any ny dossier hoe mba contrôleny lasa contrôle financier zany any amin'ny présidence any contrôlena dia bloquenao le izy dia mitsafaka. Akoatran'izay amin'ny lafiny ara-matérialy eo ny cité universitaire mpianatra avy any amin'ny province any be dia be mba makatia lafo ny hofatrano nefa eny amin'ny cité universitaire tsisy mba fikarakarana sy fanatsarana akory. Même na ny rano misy eny izy atompoko tsy misy, na ny rano idiovana eny izy any amin'ny siansa sy ny salam'izany moa mila rano anaovana travaux pratique sy ny sisa sy ny sisa tsisy. Zany ny zava-misy eny. Ny document sy ny salam'izany moa vao maisa loza ny internet zara fa mandeha eny satria any mba ahafahan'ny ankizy mikaroko an'ilay document. Dia zany ny fiainana eny, ny condition rehetrarehetra zany condition ara-matériel tsy ao. Ny mpampianatra zay tokony ho renforcena tsy ao. Dia formation amin'izany fotoana zany na ohatra hoe biby anaovana travaux pratique ny mpianatra izy dia ny mpianatra no miantoka. Ataon'ny mpampianatra ahoana moa ny antoka fitaovana isan-karazany ampianarana. Zany le situation misy eny. Taranaka nefa mitombo andro manalina isan-taona isan-taona. Le mpianatra tsy ampy ny encadrement. Avy eo tsy mahita asa satria le fiarikarena ara-toekarena eto amintsika jereo reny fandehany potehina ny filière lavanilina. Nefa ny lavanilina no mampiditra devise eto. Ny vokany kely ny devise miditra eto aminao dia ny vokany vidiana lafo ireo devise ireo dia miakatra ny sandam-bola dia midina mahantra indray tsika. Ka ireo tahaka izy ireo averiko indray mandeha indray. Telo ihany ny siony. Na izy ho mpiasa mpanjakana kely zany toeran'izany, na izy ho mpiasan'ny orinasa, ny orinasa eto mijafajafa, na izy anangana orinasa ho azy zay ny tsara indrindra. Nefa le fanomanana an'ilay ankizy amin'izay na ny lafiny famatsim-bola na ny lafiny atao teknika valorisena an'ilay harena eto amintsika tsy afaka manao firy le mpampianatra satria tsy afaka miantoka an'io rehetrarehetra io. Ny karama kely izy tsy mahavelona. Zany situation amin'ny fampianarana ambony tsara ho fantatsika gasy tsy mendrika mihitsy ny fitampitahantsika fa zava-marina zany tompoko. Ya ny fanontaniana moa teo hoe bon na hoe karazana tsy jery todika moa zany. Ny jery todika hoe tsy olana ara-politika araka ny resantsika teo hoe momba ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny investiture ihany zavatra nina tamin'ny 2023 zay mifarana zao. Fa atao ihany koa zantsika ny olana maro samihafa ary isan'ny olana lehibe eto anatin'izany moa ny olana ara-sosialy, ara-ekonomika zay nahafahantsika mahatsapaka ny fa tena totongana, tena reraka, tena lasika tanteraka mihitsy zany ny vahoaka malagasy. Ny amiko ny raha ohatra manao perspective atsika amin'ny 2024 zany hoe suivant ny résultat hitantsika teo le catastrophique moa zany satria fa sahirana gasy dia ny hoe io gouvernance no le fitantanana. Madagasikara ny tena ratsy fitantanana, les mauvaises gouvernance au base. Raha miatsara ny fitantanana ny malagasy ane na dia latentsika hoe mitombo isa fa mbola malalaka ny Madagasikara. Mbola hazo ny malagasy amintsika amin'ny teny zao ivelomana tsara mihitsy ity nosintsika ty raha ohatra koa tsara fitantanana ny fanjakana. Raha ohatra ka tsika dia hijery amin'ny ho avy aoriny lay zavatra niainantsika tamin'ilay lasa dia atsarao amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy ny fitantanana. Zany hoe tsy mety jerevintsika ny gouvernance économique, jerevintsika ihany koa ny gouvernance politique satria tsy misy tany mandroso manana fandrosoana ara-toekarena raha ratsy politika. Satria ny politika ny mamaritra ny fomba zay sy ny taktika sy ny stratégie rehetrarehetra ndia hoentina omena ny teknisianina ahafahana azahoana tombona ametrahana firenena anankiray mandroso. Donc tsy maintsy mifampiankina io. Inona tokony atao raha ohatra tsika resaka hoe mila atao ny gouvernance économique. Ny gouvernance économique vitantsika aloha tsy maintsy ataontsika ny ametraka lalàna
lalana manan-kery mialana agnatin'ilay corruption. Be loatra ny corruption eto amintsika. Ary tsy vitan'ny corruption ataontsika hoe en cachette, fa tena corruption en flagrant mihitsy. Abentsika ohatra fotsiny tamin'ny teo misy ny volamena 73 kilos officiellement miboaka. Tsy de hitantsika ny tony, tafaverina tsy tafaverina eto. Misy ny resaka ataontsika hoe ny bois pressé, ny bois des roses, misy ny terre rare, misy ny volamena zay mivoaka tsaiky any Dubai, efa miboaka officiel amin'ny journal national international, fa tsisy hetsika ary tsisy mihitsy zavatra zay mantarina antsika le efficacité le gouvernance. Nandeha ny eritreretina mihitsy fa hoe sanctionner mibaribary hitan'ny vahoaka ao anatin'ny transparence ny vokatra n'ilay tsy fihetezana tamin'ny zavatra zay na hoe fa hoe tombotrombahoaka. Ny mahakasika n'ilay gouvernance politique. Le gouvernance politique araka nambarantsika teo apetrao amin'ny maha politique azy le rafitra misy. Ohatra zao apetrao amin'izay le antsontsika hoe izany lay manao ny opposition au sein de l'Assemblée nationale en tant que la démocratie. Il y a président ni chef de l'opposition tokony mipetraka satria vapetraka anaty lalàna zany e. Isan'izany ihany koa ny ametrantsika le décentralisation. Ny décentralisation ne misoritra agnatin'ny lalàna amin'ny tany sy ny fanjakana e, fa tsy appliquena mihitsy le izy. Anao ohatra satria ny antony zah lehibe ny faritra. Ny loi 2014-01, monsieur le professeur. Izay ataontsika hoe mbola tamin'ny andron Ravalomanana nametrahana ny région. Hatramintsika amin'ny teny androanany mbola tetezamita ihany. Ny fipetrahan'ny collectivité au niveau ny région jusqu'à amin'ny teny androany mbola transition satria ny antony tsotra. Rehefa andeha resaka collectivité tsika dia élection zay. Par voie d'élection ny petrahan'ireo président. Ary tsy chef de région izy amin'izay fotoana zay fa président de région izy karaha ataontsika any France satria ny antony élu izy. Mba miena kokoa ny pression na ny mainmise satria misy compte à rendre amin'ny vahoakany izy. Fa amin'izao andeha apetraka eo amin'ny toeran'ny collectivité ny organe ataontsika hoe service déconcentré ihany ny chef de région satria désigné izy. Dika zay mbola patron azy avariny mibeko azy, dika zay manana contrainte izy par rapport amin'ny patron moatra n'ilay vahoaka. Ao anatin'ny gouvernance politique zay. Apetrao tena apetrao araka ny tena tokony izy ara-dalàna mihitsy io collectivité io. De sahala amin'izany koa amin'io resaka fampianarana. Fampianarana moa zay moa zay koa misy araka nazavain'ny professeur totonga ny fampianarana. Iny arma io. Nelson Mandela ny teny mihitsy hoe raha tianao lany anapotika ny firenena anankiray dia ny fanabeazana ny poteo. Raha ohatra koa i fanabeazana io no atao tsy zarizary, atao tsy lavorary, vokatry ny fanabeazana mazava azy fa tsy zarizary ihany koa. Anefa ny toeram-panabeazana no amolavolana ny olona zay hitantana. Tsy hifandimby hitantana ny firenena. Dikan'izay tsika le succession ao anatin'ilay hitantana ny firenena mihitsy ny kopena, potena. Mba tsy ahafahana ahitavan'izany fifandibeazam-pahefana mitombo, miabo ao anatin'ny fijerena ny tombotsoa imbony ny firenena anankiray, ahatonga firenena misy vahoaka tompona andraikitra sy miasa aloha amin'ny fiainam-pirenena ao aminy. Ye, raha izay zavatra voaresaka rehetra izay anao ahoana ary mety ho fiainan'ny Madagasikara no avin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho amin'ny rahampitso fa indrindra ho amin'ny taona ho avy 2024 satria indrindra fa ny hoe ny fanjakana anisan'ny nampahantra ny vahoaka indray ty tapaverina eto amin'ny fitantanana firenena ity. Toiziko mifandray amin'ny le question ty mbola teo. Ny hoavy raha ohatra koa mbola tsisy fiovana ho ratsy lavitra noho ny lefa lasa satria araka nambaran'ny Zokobe teo ary zavatra ataontsika hoe concret zany nisan'ny mponina mitomba normaly nisan'ny mponina fa ny faritra zay enantsika tsy mitomba zany hoe ny espace tsy mitomba fa ny nombre ny dénominateur ny mihinan-kanina ao mitombo isan'andro. Dikan'izay zany tokony mitaky
effort na hoe mitaky effort raha hoe manana vision plus andeha équilibrena le croissance démographique zany hoe ny fitombon'ny mponina sy ny filana zany hoe ny bien et besoin ilain'ny olombelona ao anatin'ny espace anankiray. Ino mahatonga an'izany? Tsy maintsy mbola mipetraka foana anatin'ilay fomba fijery malalaka zany hoe vision objective ahafahana andeha manao anticipation na miprévoir an'ilay coût mety hitrangagna amin'ny aoriana ao anaty zay tsy maintsy ahafahana miéquilibré an'ilay filan'olombelona sy ny zavatra ao. Isan'ny exemple anankiray an'izany le famoronan'asa. Raha tsy mananasa ny olona dia sanatreny vavany sahala amin'ny olo maty. Ary isan'ny zavatra marary amin'ny gasy le tsy mananasa satria ny antony ny asa no azoana vola. Ny vola no entina andeha hiatrehana ny fiainana andavanandro. Olo tsy manana revenu nefa misy filana isanandro dia anao ino izy? Mitombo ny délinquance, mitombo ny fampoteny ny fiarahamonina satria resaka insécurité sociale andro aman'alina mitombo ihany koa. Ny kibo tsy mba lamosiny ny fomba fitenin'ny malagasy. Ary rehefa noana ny kibo izy mivezivezy ny fanahy. Donc zany ny famoronan'asa no tokony imasoana bebe koa ary izay famoronan'asa zay tsy voatery ho antsika rery ihany fa sokafy apetraha tsara ny lalàna mifeny ny fandrarahana eto amintsika ahafahan'ny mpandraraha raha toekarena avy any ivelany hiditra eto amintsika voafeny lalànantsika azahoantsika tombotsoa azahoany ny tanorantsika asa amin'ireny entreprise zay ho créenao. Ya ny ao amin'ny lafin'ny ara-toekarena aloha dia tiako milaza fa ho maisa ilety isika. Ilety sisa satria nahoana aveko ilay mandeha indray ny lavanilina zao no mba hoe mpampiditra devise betsaka indrindra io izy io. Ny vola miditra eto zany io izy io. Ny fitokisan'ny any ivelany an'io fitondrana zay hita marefo dia marefo be io hitatsika izy io 5,20 gasy tsy mifidy andeha an-drajoelina ho stable ve zany. Fahatelo manarak'izay io système financier eto amintsika io na privé zany reo banque reo zany na ny any ivelany ireo ve jereo tsara fa ny banque primaire reo dia eo koa reo ataontsika hoe microfinance isan-karazany zay amin'ny banque primaire ihany maka vola any amin'ny 33% taux d'intérêt zany ve atafavoakantsika. Ny perspective indrindra amin'izao fotoana izao efa miova manomboka iova eran'izao tontolo izao manomboka fezin'ireo mpanana matière première ny vidin-javatra amin'izao fotoana izao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hiakatra io ny vidina solika tsy azony amerikana bakiona ntsony ny Arabie Saoudita ny hoe ampidina manao anareo solika be dia be dia amin'izay mora ny vidiny efa tsy makany ntsony izao ny resaka. Efa manomboka dédollarisé ny olona amin'izao fotoana izao ny fifanakalozany amin'ny tsena iraisam-pirenena satria io dollar io foana ny fehezan'ny amerikana anaovany sanction na antso-jay le firenena zay hitany tsy manaraka ny didiny. Zany hoe le lalàna amerikana extrapolé ny ampiariny eran'izao tontolo izao efa tsy tehena amin'izany ntsony ny olona. Ny vahaolana amin'izao fotoana izao efa manomboka mitambatra reo firenena mpanana matière première mpamokatra solika sy ny sisa dia efa midédollarisé ny volany velany dia efa miditra tsikelikely makao anatin'ilay BRICS izy. BRICS no afaka manao banque de développement amin'ilay firenena. Any zao ny solution-tsika. Eto amintsika ave afaka hiditra amin'izany tsy avelan'ny la Frantsa. Tsy avelan'ny la Frantsa hoe aiza miditra amin'ny BRICS zany fa zany fivondronan'ny ataontsika firenena zay mitady tsy ho voafehana intsony fa ianao ny androajoela ianao frantsay ny azony frantsay tombontsoa Madagasikara ihany zay ny matimatesanao dia zay tombontsoany gasy kely ataontsika hoe ambonambona taipiraka kely salamizany ihany mena gasy. Ka raha ny perspective amin'ny resaka fiarikarena salamizany eto Madagasikara vao maisa iletsy isika tompoko. Hiakatry ny inflation na ny fiakaran'ny vidim-pena natao ato mbola ho zakany gasy fe zany. Par contre hita tamin'iny élection iny fa efa tsy manaiky tsony tsy manao choix tsony andian'ny rajoelona le vahoaka
anjara amin'ny parti politique sy ny société civile zay conscient manao encadrement tsara an'ireo vahoaka ireo fa irongatra ireo ary deo ataony mamay zay tsy manaraka amin'ny tombotsoany satria ny fanaovana politika fiarovana tombontsoa ry vahoaka tsy resaka complaisance io fa fiarovana tombontsoa tsy afabela mihitsy ianao raha entin'ny sasany any akady ny firenena tadideo zay fa mizogo ianao ka noho izany raiso ny andraikitra manaova politika arovo ny tombontsoanao fa zay ihany no mampindrosa ny firenenao fa raha ny olona milalao amin'ny firenenao ampiasaina ianao izy-adala ampiasaina ianao ampiasainy ny arenanao mba hampanan-karena azy zay ngamba ny zavatra anankiray izy tiako ampitaina amintsika vahoaka malagasy tsy indrinan'indra ireo mpitondra sasa zay ataoko hoe mpanao politika sasatsasany tokony mba ho conscient am'izay tsika fa tsy io démocratie à l'occidentale io no mampandrosa ny vahoaka malagasy fa tokony définir ny vrai besoin tsika ary tokony mitady lalana tsisy aria fa tsy aria amin'ny tandrefana foana any amin'ny union européenne foana aria amin'izao foana mbo voafitaka io ianao voafitaka io ny firenenao ya mbola manampany professeur zay ho amin'le hoe économie satria tena marina tena fotony problème tsika ne eto ne tena problème ara-toekarena le mahantra tsika dikan'izay zany rehefa mahantra araka nambarantsika teo dia mivezivezy ny fanahy na ny stratégie tsy tafapetraka dia ny resaka moa i professeur te mahakasika ny banque rehefa miresaka ny banque moa tsika dia miresaka vola zay izao ny zavatra anankiray zay tena matsikaiky rehefa antsika zao fa mankalaza ataontsika hoe ny fahadimy amby enimpolo taona ny nazahoantsika fahaleovantena hatramitsika miteny amin'izao ny tsika mbola tsy manam-bola hafahafa ihany ny firesako an'izay satria volan'izy foana vola misircule amintsika io iny tsy volantsika volan'ny frantsay io ary manahoana moa tsika tsy manam-bola lava ohatrina zao ny SMIC ambany SMIC tsika raha oharan'ny vidim-piainana nahoana moa tsy ataontsika mifanarakaraka amin'ny vidim-piainana ny SMIC ohatra satria tsika tsy manam-bola tsika zany tsy manana droit de créer monnaie zany tsy afaka manao famokaram-bola ny firenena malagasy satria ny famokaram-bola dia miankiny tanteraka voalohany ny fananana banky Madagasikara tsy manana banque centrale tsika ne financier ny banque primaire vahiny na ireo institution financière hitantsika reo tsy any gasy reo fa vahiny daholo tompony io dia avy fomba ahoana moa ahafahantsika afaka androsa satria andeha indram-bola aminy anao araka nambaran'ny professeur 33% ny taux d'intérêt amin'ny fomba ahoana ivoanao velona agnatin'izany dia ino zany solution ny solution dia tokony miroso makana amin'ilay fahafahana manana fahaleovantena manamboatra vola tsika inona takiny ny fahaleovantena manamboatra vola voalohany indrindra inona ny antoka ny tany eto Madagasikara tsika mbola mahita eto amin'ilay hoentinao hoe PC zany hoe propriété coloniale zany hoe même ny tany ny malagasy ny mbola tsy any gasy ny lalam-panorenana malagasy mihitsy miteny fa hoe tsy azo atao misy no mamery ny tany ny colon amin'ny gasy mbola andro enim'izao enantsika zao amin'ny lalam-panorenana zay misy atsika zao no mamatra an'izany ary raha tsy manany tany atsika dia tsy afaka mihitsy hoanana voalohany indrindra banky ary tsy manana droit de créer monnaie zareo ny africaine Niger ny Burkina Faso ny Mali amintsika miteny zao ne efa manomboka milancer déclencher zareo satria zareo am'izao efa manana ny vola antsoina hoe Sahel ambony valeur na ahoana moa tsika tsy afaka manao ohatran'izany ihany koa tena mitaky tanteraka mihitsy lay ataontsika hoe fahaleovantena ara économique ary ara-politika tena hoe firenena maleo tena tanteraka Madagasikara zany tokony ho imasoa ny vahoaka malagasy tsy tokony mijanontsony amin'ity resaka sarintsarina fahaleovantena ty fa tokony mitady fomba rehetra tsika ahafahantsika hoanany fahaleovantena raha tsy manana force amin'izany atsika mijereo firenena zay ahafahantsika ho partenaire antsika atongavantsika am'izay araka nambaran'ny Jokobe takeo ary Macron déclaré ici c'est la France nefa zavatra zay voalaza fa anatin'ny territoire malagasy ny îles éparses zay ny zavatra tena mahatonga atsika tsy afaka ambany zoga ny mpanjanaka satria tsy mety tonga amina sehatra na tonga amina faza anankiray atsika mipetraka ho firenena maleo tena mifototra tanteraka mihitsy
amin'ny fombany, amin'ny hasiny, amin'ny volontény, ary hialana amin'ilay sarintsarina gasy apetraka ho ao mpandova ny mpanjanatany manjanaka ny malagasy zanatany. Eny ary betsaka izay zavatra voalaza izay magnana ny fandarana ihany koa isika satria dia efa nioatra tanteraka mihitsy ny ora tokony niarahana teto tahaka ny mahazatra moa dia niafatra fofoy mety firarian-tsoa ihany koa teny firaroan-tsoa ho an'ireo mpanaraka antsika afa aminareo no entintsika anakatonana izay fandarana izay. Ya, ny afatra voalohany zany dia averiko tsika gasy ny tompony raharaha, tompony fahefana ny vahoaka fa ilaina mahafantatra tsara ny zava-misy ny tokony atao ianareo itsika rehetra dia amin'izay fotoan'izay mila mandray an-tanana fa raha vo avela ho entin'ny sasany any akady ny firenena mizoga ianao, mizoga ny taranaka ao ka raiso ny andraikitra. Ny fateny faharoa omeko dia raha rafety sambatra ao tsika rehetra tiniana ray fotsiny iny nataontsika iny ino nataon'ny frantsay hoe bon quantitatif nampisehoana andreo tsy mety rehetra teto amin'ny firenena. Dingana faharoa tsy maintsy manao an'ilay atao hoe bon qualitatif tsika manomboka amin'ny taona miditra io anatsara amin'izay hoe reto ny zavatra tsara sy azo iainana ary tokony iainana sy mendrika amin'ny voaka malagasy eto amin'ity firenena ity fa tsy fatifatina lalàna isan-karazany zao ny entina amezana antsika sy indrindrandrindra nandevozana antsika taona 2023 tsika zao taonjato fa 120 mahireza tompoko. Ny teny hoentiko sady firarian-tsoa moa zany no afatra ho apetraka amin'izao famarana ny émission ato aminareo amin'ity taona 2023 ty ary andrandrany ihany koa ny manaraka dia tsotra ny fihavanana mahamalagasy no maha tompo tanin-drazana ny tsika malagasy ny Madagasikara ary ny sotoavana malagasy no antoka iorenany zany fihavanana zany. Tokony tsy ariantsika io, tokony iverenantsika io andao tsy hoe tsy tokony fa tsy maintsy zay ataontsika azy tsy maintsy iverenantsika le sotoavintsika amin'ny malagasy atsika ary miainga avy amin'ny alalan'ilay fahasamihafana misy no andrafetantsika ny lalàna ny fampifehezantsika amin'ny mahafanjakana ny fanjakana zay tsy anadinoantsika ihany koa le raka nambariko tamin'ny voalohany teo le loi coutumière zany hoe le fampifehezana ihany koa isaka ny foko, isaka ny asintany, isaka ny faritra mba hahafahantsika tena hoanina firenena mijoro ary miandrandra ny hoavin'ny taranaka ifandimby. Raha ny fananantsika rena na dia fa nisy azalaizantsika hoe efa lasa fa very fa le arena zay mbola nanan'ny malagasy amin'izao fotoana zao mbola tsy mampatahotra antsika, tsy mampiayary, mbola azontsika lazany mbola 0,00% ny lasa fa ny sisa tavela ny hoe azontsika ivelomana ara-dalàna ifandimbiazantsika amin'ireo taranaka mifandimby amintsika. Eto ihany koa dia mirary ny farantaona sambatra ho antsika malagasy rehetra ary miandrandra ihany koa ny atankarantsika ny taom-baovao hiatrehantsika ny fiainana mandra-pa atongavantsika amin'ny tanjona. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarantsika amin'izao alina izao sy ho amin'ity taona 2024 ity ankasitrahana ianao niara-dalàna taminay nandritra izay taona izay tamin'ity alina ity ihany koa ankasitrahana ihany koa nanaiky ny fanasan'ny fandarana dinika teto amin'ny fahitalavitra sy ny oza-peon'ny MBS ny filoha nasionaly antoko-teza Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo sy ny filoha nasionaly ny antoko GAR Andriamatoa Alain Mavimbona ankasitrahana tanteraka ianareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana eto ihany koa izay dia famirary fety ny krismasy sambatra sy taom-baovao finaritra ho anao mpanaraka ny fandaharana ny hoan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mirary fety sambatra ho antsika ary samy hatratra ny taona vaovao 2024. Veloma tompoko.